tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Faniro. Nitsangako velogna aho ka tafaraka aminao indray, fanomba hay ny tananao, mahatalanjona loatra ny fahendrenao. Alleluia. Salamo fa 8:30. Amin'ny fofeno fitiavagna no anolorana fiarabagna antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjam-peo mamitambatra antsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamintsika ity. Isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna antsika eo ve jiaby tratrany izao fankalazagna magnetriketriky ny Paka amin'ity taona 2024 ity. Miarahaba antsika jiaby fa efa nitsangako velogna tokoa ny Tompo. Koa amin'izao alahady nitsanganan'ny Tompo velona izao, amin'izao alahady ny Paka izao, dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe nitsangako velona tokoa i Jesoa. Ndeo renesitsika irevaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque Ray aman-drenitsika. Vaky teny masina voalohany, boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Noho ny tonga tany Césarea i Pierre tao an-tranon'ny Cornely, dia ny lohabava hoe fantatranareo ny zavatra tanteraka eran'ny Jodea manontolo, nanomboka tany Galilea taorian'ny batemy notorian'ny Joany, dia ny amin'ny Jesoa avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny heriny, ka nandeha nanao soa atrezatreza, nahasitrana zay rehetra azon'ny demony satria momba azy Andriamanitra. Ary zahay no vavolombelon'ny zavatra rehetra nataony tany amin'ny tanin'ny Jody sy tany Jerusalema.
dia novonoina izy nahantony tamin'ny azo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo, sady nasehony miariary, tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona efa voatendrin'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-nihinana sy nisotro taminy rehefa nitsanganko velona izy. Izy nandidy anay hitory amin'ny vahoaka sy agnambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Ny mpaminany rehetra koa magnambara fa amin'ny anarany no azahoan'izay mino azy famelan-keloka. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ne Andriamanitra. Niva tunatsipini panorchanga nui lunalana na tau feisuru niva tunatsipini panorchanga de Cristi tumpane mancha Adore tuavo vazzara e tu Famanda chi significava Adore Israele riffiana cadine Famanda chi significava Adore Arona riffiana cavia Famanda chi significava Adore facciamo ciampu quasi tunque Famanda chi significava E paurinna l'uniato di tu Cayendo ridendo alla laine Si affamano i giai Niva una zimpini panorciana Lui Luna renna na toffe suru Niva una zimpini panorciana De Cristi tumpuane mancha Famumba di tupu si manampiare Radini chiudi favaru Aleu re mi feffia mi tupo Tu sei re mi feffia manulula Aleu kutuku re mi feffia mi tupo Tu sei a mi giulu maiere Runzi na mafia fatina ulavo Tunga na munziani tupu Aiu baheri jumansi si tupu Nenekyu pa munzinia Yumbi si falya fatapa munzena Nianza wacharu ni marina Niva tuna zimpini panorciana Lui Tuna renna na toffe suru Niva Tuna zimpini panorciana De Cristi tumpuane mancha Nazzutani tumpuni tana cavana Nazzutani anappa gianieri Una zimba bufatia E anza na donna che manica Zampa i mafi tu cuici tu Chi nanza si fugli ufa a te Quel parabala ni fa marina E tira ti saltani tu Faietto tu con parabara ni tu I marina nudi di giamine Sana che non fa mia in nuari tu Non è tu famosi giù Viva una zimpini panorciana Lui Luna renna na toffe suru Niva
tonatsipiny mpanoritra Mindro natao feizoro Zany no asa nataon'izy tompo e Ragalgany maso mitery Sao reno andro nataon'izy tompo Kiravoravony faliane Avary tompo tongava hamonjy Tongava nome fandresena Arany tompo no itsofanaraha Ze tonga miseho anatrehane Itsofinay rano toko ianareo e Mivory atao trano ny tompo Niva tonatsipiny mpanoritra Lui Nunalaina natao feizoro Niva tonatsipiny mpanoritra Kristi tompo Andriamanitra Fa tena andriamanitra ilay tompontsika Avy milahara mitansapakazo Tompo andriamanitra isarakanazy Ataovy atsoavo fa tsara ny tompo Ataovy atsoavo ny raha izay namonjy Ny zanaka sy ny fanahy mpankahele Niva tonatsipiny mpanoritra Lui Nunalaina natao feizoro Niva tonatsipiny mpanoritra Kristi tompo Andriamanitra Vaky teny masiny faharoe taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Kolosy. Ry kristianina havagna, raha niara-nitsanina tamin'ny Kristy ianareo dia ny zavatra ny ambony amin'izay toeran'ny Kristy eo ankavan'Andriamanitra no katsao. Ny zavatra ny ambony no ankafizo fa haza ny zavatry ny tany. Fa maty ianareo ary miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Fa rehefa iseho i Kristy, izay fiainantsika, vao hiara-miseho aminy amboninahitra koa ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Velungo, Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia, Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. Alleluia. Ombantsika mianakavy ny Tompo ho tanteraka tokony izany. Evanjely masigny ny Jesosy Kristy nosoratany Masinda Johany, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'ny andro voalohan'ny herignandro dia lasa maraina koa, mbola mahiziky nandeha amin'ny fasagna i Madeleine ka nahita fo voahesitro tamin'ny fasagna ny vato. Dia lasa izy niazakazaka nandeha amin'ny Simona Pierre sy le mpianatra malalan'i Jesosy, ke nivolagna tamin'jareo hoe
nalen'ologno tao ampasagna ny tompo ke tsy hainay zay namitrahany azy. Dia mba lasa koa i Pierre sy le mpianatra araiky nandeha tagny amin'ny fasagna ke niaraka niazakazaka izy roa lahy, kanefa nandeha malakilaky kokoa ilay mpianatra araiky ke tonga talohan'ny Pierre tao amin'ny fasagna. Dia nihondriky izy ke nahita ny lamba nipetraka teo kanefa tsy niditry. Nohon'ny tonga ndrekedy Pierre nagnarakaraka azy dia niditry tao ampasagna ka nahita ny lamba nipetraka teo sy ny lamba nasarogno ny lohany zay tsy niaraka nipetraka tamin'ny lamba fa nivalogno ny tokagna tery. Dia niditry koa ile mpianatra izay tonga talohany teo amin'ny fasagna ary nahita ke nino fa tsy mbola fantatry izy reo ny soratra masigny mivolagna fa tsy maintsy itsanganko velogno i Jesoa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Kristianina ava malala na dia nanakoako aza ny fifampiarabana sy ny fankalazasika tamin'ny sabosy masina alina dia ankafaliana ankaravonano amerenana eto ny fiarabana sy ny firarisoa amin'izao paka izao. Raha misy fankalazana lehibe indrindra ho ansika kristianina tokoa manko dia sisy mihoatra ny paka satria io ny fototry ny finoansika, fototry ny fiainantsika i Kristy tafasangako velona araka ny voalazan'ny masindahapoly ao amin'ny vakiteny. Raha sy nitsangako velona i Kristy dia foana tokoa ny finoansika ka noho izany ny fiainantsika zary tsy zarizary ary ny sangevaheva isika raha sy eo izao fankalazana ny paka izao. Ka noho izany rehetra zany ary dia faly tokoa manolotra ny fiarabana sy ny firarisoa mba sodrano ho ansika ziaby sy akanavaka na mpivavaka na sy mpivavaka na kristianina na sy kristianina fa fototra ny mahaolombelona no ankalazaisika amin'izao paka izao satria i Kristy zanak'Andriamanitra no endrik'Andriamanitra eto anivosika ary izy no endriky ny olombelona endrik'Andriamanitra ka izy nandesy ny fahafatesana zay manapotika ny fiainantsika ary avy amin'izany fahafatesana izany no mahatonga ny korontana rehetrarehetra eo amin'ny fiainansika ka amin'ny maha olombelona antsika nisy no ankalazasika an'izao paka izao olo raika sika ziaby frately toto fianakavianden'Andriamanitra ary Kristy mpampiavana izy ny mampiombona antsika ary zay no mahatonga antsika mamerimberina hoe fihavanana sady kristianina no malagasy satria ilay fihavanana zay matimatesa sika soatoavina dia efa nipotesika aminatin'ny fahotana ka i Kristy nitsangako velona mpampiavana fihavanantsika no mamerina an'izay fihavanana izay ka izay no mahatonga an'izao fety ny paka izao fety lehibe sy ho an'ny kristianina fosiny fa ho an'ny olombelona rehetrarehetra i Kristy no endrika ny olombelona lavorary indrindra ary izy nandresy ny fahafatesana izy zanak'Andriamanitra
fantatr'Andriamanitra ve zany tokoa no tena olana tamin'isika olombelona dia sinona fa ny fahafatesana ary aby amin'izany hoe isika teo no mampisy ny fahalovanana ho asika ka noho izany i Kristy sy maty tao am-pasana fa nandevina tao am-pasana ny fahafatesana ka nitsangako velona izy ka ao amin'ny Kristy zany ny solution ahitasika ny olombelona lavorary ary ahitasika ny fiainana lavorary ka izay no mahatonga asika milaza fa izao mpaka izao tokoa no fety fototra ny fety rehetrarehetra fototra ny maha-kristianina isika ka mbola faly isika zany no mifanolotra n'izay fiarabana sy ny fiarerosoa ary paka manokana izao paka 2024 izao satria ao anatin'ny fikatroana ny synôda fahafito eto anivon'ny diosesy izay mampiombona antsika amin'ny synôda fahenina amby folo eran-tany ka izay koa ny tanjon'izao synôda izao matoa mifampitrotra isika dia satria ny zava-misy manery isika ary dia hita sika reny korontana virus ary hatramin'izao aza izao ady etrehana eseroa na ny korontana na ny insécurité na ny fiainantsika manontolo ka izay no ny antony miantsona ansika teto amin'ny diosesy talohan'ny synôda fahenina ambin'ny folo ka etrehasika amin'izao synôda izao indrindra ary ny teny faneva moa araky ny averimberina amintsika dia iray ihany eglizy olo velomin'ny batemy miaradia miombona mandray an-tanana ka iraina ho missionnaire ho tabernakla velona ka ny fankalazantsika any Kristy tafasangako velona ry kristianina havana dia mitondra sika ho zary voary vaovao olombelona vaovao olon-dehibe amin'ny finoana ary zay no mahatonga sika hoe départ vaovao fiangana vaovao ary zao paka zao no mampirisika sika amin'izay synôda zay iroso amin'izay départ vaovao zay ka mivokany dia ireo rafi-pahotana mangeza sika zay sapasika rehefa nifampitrotra isika tamin'ny synôda no natao sika zay fomba andinina azy sy zerena azy io le lazaisika hoe état de lieu ka natonga sika ny resaka rafi-pahotana zay mikiky ny fiainansika manomboka amin'ny fifandraisasika amin'ny zavaboary fifandraisasika samysika ny fifandraisasika amin'ny samy olombelona ka amin'izao noho izao fahasoavan'ny paka izao dia manatena ary sika iroso lalindalina kokoa amin'ny fametrahana rafitra vokatry ny maha olo-maovao asika mba olon-dehibe amin'ny finoana mahazavaboary vaovao asika ka na dia sisy fahagagana eo no eo azy dia noho ny isika folakevitra vokatry n'izao synôda izao dia mametraka rafitra eo anivon'ny fiangonana ary zay rafitra eo anivon'ny eglizy ary zay rafitra izay no lazaisika hoe directoire pastoraly lalana pastoraly zany hoe lalam-piainana entan'ny Kristy nisangako velona lay mpiandrony tsara ka hitondra antsika eo amin'ny fiainam-baovao ka ametraka an'izay rafitra zay mba hanasarasika tokoa ny fiainansika ka ahatonga sika hivelona tokoa ny maha zanak'Andriamanitra sika eo amin'ny fiainansika andavanandro ka ny ataosika rehetra amin'izay dia hanambarasika an'izay finoana sika izay ka mba finoana mampianatra sika iroso amin'ny tena izy ary ny fiainansika amin'izay ka ny fankalazasika an'izao paka izao ary hanampy asika hianovan'izay rafi-pahotana ka hatonga sika rafitra ahitasika ny fivelarana ny maha olona manontolo sy ny olona rehetra satria miaraka amin'ny Kristy sika nandresy Kristy ka iovany fosika satria olon-dehibe
amin'ny finoana tahaka ireo apôstôly roa lahy tany Emosy sy avenina fa tena tanteraka tantarasika tsiraikiraiky tantarany rafim-potansika tantarany fiarahamonina sika io tantarany mpianatra tany Emaosy io ary azo lazaina azy fa izany tokoa ny sinody tahaka ireo mpianatra rola miara-dalana ary eo anivony anefa i Kristy miara-dalana amin'izy ireo ka raha mahamieno any Kristy sika miova ny fiainana ary dia izany norisika amin'izao sinody izao. Ry kristianina hava malala maromaro ireo vakiteny amin'ny paka ka ny safidianina iarasika midinika ary misakosako ary miditra bebe koa amin'izao paka izao ireo vakiteny amin'izao. Ny vakiteny voalohany moa sy miova isa-taona fa ny vakiteny faharoa kosa dia azo sy afidianina ka alaliantsika amin'izao dia ny taratasin'ny masinday Paoly ho an'ny Kolosianina izany hoe zay misy any Jesosy Kristy no kasao ka sy rehefarehefa ny fiainantsika amin'izay ary na izany aza dia mifanentana ihany koa amin'izao dinidinika sika zao ny vakiteny azo safidianina dia ny Korintianina esoro i masindahy Paoly ny lalivailoa ao amintsika ao mba ho lany vaovao ny fiainantsika zany hoe rafim-pahotana mangeza sika iova ho rafim-piainana vaovao ahitana ny fivelarana ny mahaolona sy ny mahaolony rehetra sy ny olona manontolo ary dia izay nirisika amin'izao sinôda izao ary ny evanjely no araka ny lazaisika teo dia ny tantaran'ny mpianatra tany Emaosy izay manambara amin'ny endrika sarisary sady amin'ny endriky ny fiainansika ny sinôda izay ataosika zao eglizy miara-dalana miara-dia ka raha misy ary ny firarisoa mba ho paka fiadanana fihavanana ampanjakany rariny sy ny hisiny dia engane izao paka 2024 izao ka hiada-pinaritra ny tanànantsika ny tanindrazansika ary ny fianakaviasika sirairay avy araky ny afatra ny papa tamin'ny batemy aoka isika sy okivy amin'ny fanaova soa fa amokatra ireny rehefa sitrak'Andriamanitra izany hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asa sika. Ny fahasoavan'ny pakany anampy ansika irosy lalindalina kokoa amin'ny fikatroana amin'izao sinôda zao araka izay fanentanana nataosika izay ka ahatonga ny fianakaviasika sy kiraikiraiky ho tena eglizy kely tokoa, eglizy miara-mivavaka, eglizy miara-mivelona ny finoana ka anambara fa i Kristy tafasangako velona ny eo anivosika. Modely amin'izany izay voatantara ao amin'ny vakiteny voalohany izay mitantara ny asan'ny apôstôly toko 10 ka ahitasika ny fiainan'ny fianakaviana kely, eglizy kely araka ny lazaisika teo niara-ny hinana sy ny sotro tamin'izahay rehefa tafasangako velona izy ary dia izay no irisika ho an'ny eglizy kely ny fianakaviana sirairay avy fa vokatry n'izao paka izao ka tahaka ireo apôstôly isika dia izoro ho vavolombelona eo anivon'ny mpiarabelona amintsika ka anambara koa ny fiovan'ny fiainansika olon-dehibe amin'ny finoana ka sy amin'ny alalan'ny risabe na fampianarana kandrina na resaka tao am-paninofy na fampianarana feikevitra fosiny no aintsika fa olona mifandray amin'ny Kristy ny sangako velona nandresin'ny fahafatesana ka isika koa lasa vavolombelona izay tahaka ireo apôstôly ka manoro amin'ny olona ny Kristy izay lalana sy fahamarinana ary amin'ny fiainana.
ka raha mandray ny Kristy tokoa sika ary eo anivon'ny fiainansika dia miara-maty amin'ny Kristy dia miara-mitsangana aminy koa ka eo anivosika i Kristy. Izay koa no miseho amin'ny evanjely raha araka ny lazaisika teo ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny fiainansika. Tena kivy ireo mpianatra niala tany Jerosalema akany Emaosy. Izay koa isika amin'izao andro iainasika zao. Jerosalema tanànan'ny fiadanana, azahoana ny fahasoavana rehetrarehetra, tanàna masina. Nanantena ireo mpianatra ireo raha nanaradian'i Jesoa ka hoavitra tokoa amin'ny fiainana. Maro ny zavatra mifamaofao amin'ny fiainansika amin'izao andro iainasika izao. Hitan'izy ireo Jesoa maty nalevina dia feno akiviny izy ireo niala tao Jerosalema ody any Emaosy hamonjy ny fiainana andavanandro. Fantaro anefa fa ny fiainana andavanandro sy zarizary dia sahitana hevitra isony tahaka izany koa isika amin'izao fiainansika zao. Araka ny averimberintsika matetika very fanahy-mbola velona ny maro, very repère ary indrisy lasa manao foana azy ary manjaka ny herisetra sy ny fanampitehany ary dia efa neverina ho normal izay ka zary rafi-pahotana. Teny an-dalana ary izy roa lahy izay tantaram-piainansika ho isika no niaraka tamin'izy ireo Jesoa. Izay koa isika raha vao vita bateny na dia sy vita bateny azy miaraka amintsika lalandava Jesoa. Ary zay no tian'ny Papa ho safasika amin'izao synôda izao. Ary zay ihany koa no mahatonga asika milaza hoe eglizy velona velomin'ny bateny sy misaraka amintsika Jesoa. Fa matetika noho ny fahotana izany hoe noho ny fiainansika dia sy hitasika izy satria masony izao tontolo izao no zeresika ny manodidina antsika fa sy masony Jesoa. Ka izay indrindra no ny antsonansika anao an'izao synôda izao mba hiovany masosika izay lelazaisika hoe fiovampenitra mahery vaika miaradia amin'ny Jesoa sika. Ka raha miaino azy sika dia izy hanokatra ny masom-ponoansika ka afaka ahita ny lalakombana sika. Raha sanatria sy mifampieny sika fa miaino fosiny ny tenansika dia vao mainka milentika ny fiainansika. Ka hitasika zany amin'ny tantaran'ireo mpianatra tany Emaosy izay ny anankiray aza dia tena nilazaina ny anarany Kleofasy. Ka raha tena manokatra ny sofisika ary sika dia izay natao hoe mibebaka dia afaka hiaino ny hafa ary ny hafa tena sarobidy dia i Jesoa sy ny fampianaran'ny eglizy. Ary mitaky fibebana zay satria raha ny masosika fosiny na niezaka ataosika fosiny dia sy afaka anao ninina sika ka ho kivy tahaka n'ireo mpianatra roalahy. Ary dia izay no niseho rehefa nandray an'i Jesoa ireo mpianatra roalahy ka enisika ny teny nataon'ny Kleofasy ny teny tamin'i Jesoa satria sy nieky ny fahadisoana izy satria every ny manana ny marina. Ary dia izay ny fakapanahy mety manjoa asika amin'izao fandininan'ny synôda zao mieritreritra isika fa isika no manana ny marina dia milaza ilay mpianatra hoe enao angava iny. Izay koa no sareno sika rehefa mifampieny sika amin'izao synôda izao dia hoy Jesoa sady sy nanao resaka maro izy fa nambara ny tena fototra ny fiainana dia sy inona moa izany ka nilazany hoe ry adala sy vosasaina raha namintona n'izay zavatra nilazain'ny Kleofasy izay izy ka nambarany ary hoy izy hoe ry adala sy vosasaina amin'ny finoana zay rehetra voalazan'ny mpaminany
moa sy tokony ho miaritra izany va i Kristy mba hidirany amin'ny voninany, dia nanomboka avy eo izy niverina amin'ny tena fototra dia ny tenin'Andriamanitra. Maromaro no azosika ho alalinina mikasika an'izay fionan'i Jesosy, ilay fifampitrahofan'i Jesosy tamin'ny mpianatra izay, fa tsara no mampisongadina zavatra sasasasany. Voalohany ny toetran'i Jesosy. I Jesosy feno fahasorana, feno fanetretena, ka nahafany ny fandray tamin'ireo manodidina azy. Io zany nooka ho toe-panahy entisika miatrika izao synôda izao, raha tiansika ho tena ho isy fifanakaloza-kevitra, ary raha tiasika andinika tokoa ireo état de lieu, ireo fototra miteraka zavatra maro eo amin'ny fiainasika, fa amin'izay sika sy anao ny teny manao ny saim-pantatra sika na mieritreritra fa manana ny marina, fa ny fifanakaloza-kevitra no anampy asika hiroso amin'ny tena fahamarinana. Manaraka izany mibaribary eto ry kristianina fa fototra ny fiainasika tokoa ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly, ary satria ensika fa sy ny naveriny Jesosy andinika ny tenin'Andriamanitra izy ireo, ary dia izay no ezaka sy mainsy ataosika amin'izao synôda izao, ary izay no nahatonga sika hatramin'ny voalohany nanentana sika andray ny Baiboly eo anivony fiainany fianakaviana, ary ahatonga sika ho tena eglizy kely tokoa. Ka nisokafan'Andriamanitra ny mason'ireo apôstôly, ireo mpianatra roalahy, ka nanomboka teo dia niova ny fon'izy ireo, ary dia sy nisalasala aza nanambara tamin'i Jesosy, mitoera re aty aminay fefariva zao andro zao. Eto ihany koa aloha niresahsika an'izay teny hoe mitoera re aty aminay, dia oka ho sapasika fa misy dikany ho ariva io, ariva manambara fa maizina ny fiainan'izy ireo, ary zay koa ny fiainansika zao maizina eto tanàna, na amin'ny fianakaviana, na amin'ny fiarahamonina, na amin'ny tanindrazasika, na eo anivon'izao tontolo izao. Ariva ny fiainansika, alina ny fiainansika, ary rehefa ariva maizina dia manjaka ny rasy. Ka teo indrindra ireo mpianatra no nitalao tamin'ireto tamin'i Jesosy hoe mitoera re aty aminay, ka izay koa zany ny lalana ry kristianina havana raha tiasika ho paka ny fiainansika, raha ho azava ny fiainansika, raha sy ho isony ilay rafim-pahotana, dia omeo toerana i Jesosy. Mitoera re aty aminay, dikany hoe mitoera dia manambara fa sy mihesikesika, apetraka ny tena toerany ary stable, zany hoe sy miovaova, mifikitra sara, ary dia izay nytiany ny mason-daluka raha nametraka ny hoe mitoera re aty aminay Jesosy. Ka raha tadiditsika sara ho asika eto adeko, dia tamin'izay indrindra no nanentanana asika anorina chapelet ny famindrapo, satria tiasika afaka hivavaka sika. Marina misy ny lagroty eran'ny eglizy, fa iombonasika Masiny Maria, fa mila any Jesosy isika fandrindra tamin'ireny fotoana sarotra ireny, ka nametraka an'io chapelle io. Ka amin'izao vokatry ny synody sy ny trano sony no toeran'i Jesosy, fa isika izay le atao hoe tabernakla velona, ka izay nivisika amin'izao synôda izao, itoeran'i Jesosy isika tsirairay avy, zany hoe zary Kristy mpiarabelona amin'ny olona isika, sy zavatra avy any ivelany, sanatria ohatrany hoe itoeran'ny fanahy ny hafa, fa zary tonga Jesosy mpiarabelona amin'ny olona isika, izay no mampiavaka ny fivavahasika, fa sy mitovy amin'ny fivavahana na
sy fivavahana moa zany fa fomba maro isan-karazany asika zany dia itoerany Jesoa zany hoe mipetraka zary Jesoa isika ka hitondra sy amafy fanantenana eo amin'ny mpiarabelona sika hoeto anivosika tokoa ny Jesoa anily ny fiainansika izay maizina tokoa amin'izao ndao arysika menakavy iroso lalindalina koa amin'ny fanatanterahana n'izao sinody fa fito iombonantsika amin'ny sinody fa 12 zao rehefa nijanona i Jesoa nizarany mofo tamin'izy ireo dia nirehidrehetra ny foamampanan'izy ireo iny evanjely nirehidrehetra niara-ny hinana tamin'i Jesoa ka izay tokoa ny Eukaristia izay mahatonga ny hoe loharano sy faratampon'ny fiainantsika ny Eukaristia ary ny fankalazana ny Paka izay ankalazasika ny Eukaristia amin'ny sabosy masina dia manambara fa iny Paka dia fety loharano sy fototra amin'ny fiainantsika ka io anefa no ankalazaisika na andavanandro na isaky ny alahady fa indrindra amin'izao alahadin'ny Paka zao ho isika satria anambarasika i Kristy fahazavana nankalazasika tamin'ny asabosy nandresiny ny fahafatesana nandresiny ny rasy rehetrarehetra ka mahatonga ny masin-dahapôly amin'ny vaky teny faharoa izay nivakina teo dia ny taratasiny ny Kolesianina mampianatra asika raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotana sika dia hiara-belona hiara-mitsangana aminy ka ny zavatra ny ambony izay toeran'ny Kristy no kasao kefa mitoetra amintsika i Kristy ka ambony dikan'izay sy mirefarefa sony izany hoe sy fiainana ao anatin'izay rafi-pahotana izay no fiainasika fa fiainana mizoro ary midikany hoe mizoro dia manambara ny maholona ny bibilava raha enitsika ao amin'ny Genèse no nojonon'Andriamanitra andady ary nilazainy Andriamanitra koa fa nitaranaka n'olombelona anisakisaka ny lonao fa ary sy iza io fa i Masiny Maria ary Masiny Maria sy no ny fahamendreny fa vokatra n'izao fanavotany Jesoa zao dia fa nandray an'izany fanavotana izany izy satria natokan'Andriamanitra ho reniny zanany ka izay indrindra ary kristianina havana raha misy afatra lehibe dia aoka sy rehefarehefa isony ny fiainantsika ary efa nilazaisika zay tamin'ny isika nanao ny fivahinina masina amin'ny pèlerinage sy amin'ny la montagne izay mampiakatra ny fomam-panansika ry Jesoa Kristy zokinay eo nandresy ny fahafatesana tokoa ianao nandresy ny rasy rehetra ka raha miaraka aminao zahay dia afaka andresiny rasy ka izay misy ianao tokoa ny itoeranay ary ofeno faliana ofeno fanantenana ny fiainanay na dia ao anatin'ny fahasahiranana azy ikasaka mandrakariva ny marina ny tena fifankatiavana hiady amin'ireo fitiavatena fialona na avinavina izay mahatonga na irefarefa amin'ny tany ka mahatonga reny rafi-pahotana reny ny masonao tokoa ny no maso entinay mizaha ny zavatra rehetra ka iova ny fifandraisanay amin'ny zavaboary ny fifandraisanay samy zahay olombelona ny fifandraisanay amin'Andriamanitra ka vokatra izay rezy ny rafi-pahotana fa rafi-piainana vaovao no ivelomanay eo anivon'ny fiainakaviana eglizy kely eo anivon'ny tanànanay ary sy ho isony reny herisetra reny fitapitaka reny fa zary olo raika ao aminao izahay ary ho frately toto piray tampo izahay ka ifanasoa ifampisimbana ikasaka ny soa iombonana ary dia izay tokoa no afatra ny papa amin'izao kareny izao sy satra ny izahay ikasaka an'izay soa iombonana izay ifanasoa izahay engany olo sokafanao ny sofinay ka mba sofina ahay eny mandrakariva ny afatrao entiny tenin'Andriamanitra dia Jesoa ka raha mieno an'i Jesoa izahay dia tahaka ireo mpianatra roa lahy irehidrehitra ny fonay ary dia hiazakazaka izahay tahaka azy ireo
ho any amin'ny Jerosalema, zany hoe eo anivony fiarahamonina anay ka anambara anao ka anjaka amin'izay ny fiadanana ka ho paka feny fiadanana sy famindrapoany izao paka 2024 izao. Masiny Maria mireninay eo mivavao anay mba hahieny ny tenin'Andriamanitra tahaka anao izahay, hitahiry azy aompo ka hiovane izahay ho zary tabernakla velona tahaka anao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.